Manatitra ny araba topoko lay sy topoko vavy tonga soa indray tao anatin'ny fotoana nifanomezantsika fotoana faharoa fampalam-baovao eto amin'ny fahitalavitry matv manasanao anaraka izany atra amin'ny faranisan'ny vaovao isongadina ary amin'izao alina izao ny mikasika indrindra fampahafantarana anao ny toetry ny andro izay efa mialasa lavitra ny Madagasikara moa ilay rivo-doza Bejisa amin'izao fotoana izao itoetra any kosa nefa ny orana amin'ny faritra Afovoany-Andrefana sy Atsimon'ny Nosy. Anomboka amin'ny alatsinainy izao kosa dia tanteraka fihetsiketsehana etsy amin'ny magrobeoririka ny ankola firavalomana miaraka amin'ny antoko avana ary ny vovonana mpanohana ny candidat Jean-Louis Robinson iara-iasa amin'ny ireo izay andraikitra ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena kosa ny zandarmeri-pirenena raha ny fampahafantarana nataon'izy ireo tamin'ity androany ity ao an'ity taona 2020 sy 2020 ity manasanao avy hatrany ara hiditra ao anatin'ny antsipriany vaovao efa nanalavitra tanteraka ny Madagasikara ilay rivo-doza Bejisa ilay faritra andro ratsy mitoetra amin'ny lakan-dranon'i Mozambika kosa dia tsy ahiana ho lasa rivo-doza etsy andaniny anefa dia hirotsaka hatrany ny orana amin'ny faritra Afovoany-Andrefana sy Atsimon'ny Nosy ravaka andrimanalina manao fanadihadiana eo amin'ny sarin'ny rivo-doza. Atreto mbola mijanona ho andian-drahona matevina ary vinavinaina tsy hivadika ho rivo-doza ilay andian-drahona matevina mitoetra amin'ny lakan-dranon'i Mozambika na ny ZCIT. Mikasika an'ilay andro ratsy eo amin'ny canal de Mozambika zany izy io ZCIT aloha zany izy io dia amin'izao fotoana izao zany izy mbola hitondra orana betsaka amin'iny faritra Afovoany-Andrefana Nosy iny sy ny faritra Atsimon'ny Nosy dia mety hitatra aty amin'ny faritra Atsimon'ny zany ao anatin'ny andro vitsivitsy zany hoe hitondra orana betsaka io mety arahana tafio-drivotra ahatratratra amina 10 kilometatra isan'ora zany orana zany no tena mety hoentiny izy io fa izy io zany tsy hivoatra ho lasa rivo-doza akory dia izay oran'izay zany no tena ahiana ho betsaka hoentiny. Misy fivondronana izay nametrahana ny fepetra momba ny filazana fanairana ihany moa zany satria ny orana dia hitohy dia mety ho betsaka amin'ny faritra voalaza teo iny dia misy fivondronana maharay ny fepetra momba ny filazana fanairana zany na ny loko maitso dia fivondronan'ny mitsinjo soalala besalampy ambato-mainty mainty rano morafenobe antsalova miandro vazo belotsiribihana mahabo morondava manja morombe tuliara voalozy faharoa beroro ankazoabo sakara iosy benenitra betroka iakora befotaka midongy atsimo vangaindrano tolanaro farafangana vohipeno vonrozo vohibe zay zany reo fivondronana tokony andray ny filazana fanairana dia ankoatr'izay moa zany misy an'ireo mpanjono sy mpampiasa ny ranomasina ny elanelan'ny Mahajanga sy Cap Sainte Marie zany tokony hitandrina ihany koa fa aherina be ny ranomasina ny faritra iny. Mbola ao anatin'ny vanim-potoana ny fahavaratra hatrany eto Madagasikara raha ny vinavina ny toetr'andro mandritra ny 3 andro manaraka no jerena. Mikasika ny mety ho toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny amin'ity herinandro ity na ny 3 andro ho avy amin'ny ankapobeny zany dia fahavaratra hatrany no mamaritra ny toetry ny androntsika fa ny fomba fisehony fotsiny no samihafa atanjaka kokoa ny fahavaratra ny amin'ny ilany Andrefan'ny Nosy dia malefaka zany aty amin'ny ilany Atsinanan'ny Nosy izay no mety ho toetry ny androntsika amin'ny ankapobeny zany. Makasika ny maripana indray kosa mandritra ny 3 andro avy dia 20 degré Celsius no ambandrindra ary tafiakatra hatrany amin'ny 7 na 20 degré Celsius ny ambony indrindra.